Docteur Ratsilofoniaina avy any Marseille ary teraka tamin'ity tany ity ako. Ny antony nahatongavanay izao dia hizara technologie transfert de connaissance amin'ny lafiny conscience. Ka ny faharoan'ny volana fahatelo ary ny fahaefatra volana zao atao amin'ny Live Hotel mandritra ny 3 andro io séminaire io. Ka io mikasika fampianarana fototra izay nizarainy Grégory Grabovoy teratany Rosianina mbola velona amin'izao fotoana izao eran'izao tontolo izao. Io anisan'ny tena zava-dehibe dia mikasika ny fahasalamana, mikasika ny fahasambarana, mikasika ny zavatra maro. Hitantsika tsara fa amin'izao fotoana izao ny fahasalamana dia mandeha tsinjerinjera noho ny tsy fahampiana, noho ny fahantrana sy ny zavatra maro samihafa kanefa amin'ny mampahaina ny olombelona dia tsy mety tsabony izany ary amena torohevitra sy fanatanterahana mba ho salama tsara ny tsirairay. Io dia fantatsika rehetra koa fa amin'ny lalàna international dia ny olombelona rehetra izy na iza dia tokony hanana n'izany anjara fahasalamana zany. Boka koa tsy adintsika fa ny fomba fitentsika malagasy dia hoe ho samy ela velona zany hoe rehefa salamintsika dia ho ela velona tokotrany. Ka misy an'ireo karazana teknika ireo zany izay ho ampitaina izay ahafahan'ny olona manao. Fa ny fampianarana io tsy mikasika fotsiny amin'ny lafiny fahasalamana ohatra ny hoe pneumoniade na sida en phase terminale, fa mikasika koa ny régénération na organe zany hoe raha ohatra sanatria hoe nisy tranonjaza nasorona na zavatra hafa nasorona dia azo overina amin'ny laoniny izany amin'ny fomba tsotra, tsy mila hoe fitaovana mazana dia mazana na ngeza dia ngeza. Kanefa koa io lafiny fampianarana io izay tsy voatery velarina eto fa tsara ihany nahafantaran'ny teny rehetrarehetra dia mikasika koa ny lafiny économique, mikasika ny lafiny science rehetrarehetra izay mahita sahan'ny olombelona. Ny antony dia zavatra tsotra. Grégory Grabovoy dia scientifique ary maro pahaizana sy ny marom-boninahitra nataony dia maro izay tsy voatanisa amin'ny kahie kely anankiray. Ao anatin'izany lazaina teo ny économie, ao anatin'izany ny gestion, ny fomba fitondrana ny tontolo andro anankiray mba ahafahan'ny rehetrarehetrany miaina tsara. Ao koa ny fomba fahalalana mikasika ny fampianarana. Misy fomba fampianarana maro izay atonina mba ahafahantsika ohatra raha tahiteny anglisy antsika na torak'izany dia betsaka ny zavatra atao. Fa ny zavatra tiana ho marihana dia ny fijerena fa tokony ho avitra daholo tsika rehetrarehetra amin'ny fiainana. Ary izany dia amin'ny lafiny ny lalàna izay mikasika antsika olombelona dia ny hiezaka tokony ataon'ny tsirairay satria izay hiezaka izay mikasika ny conscience, fahatsiarovan-tena ozy fitentsika na tsy dia tena mandika loatra an'izany raha izy. Ny fivelaran'ny conscience antsika no mampitombo antsika ary koa mampitombo ny mpiara-monina amintsika. Ary hitantsika fa izany conscience izany dia ilaina amin'izao fotoana izao. Izany mampatonga antsika tsy mamonomono foana na manao adalàna lalandava. Ary ny rehetrarehetra dia tokony hiezaka amin'izany satria izany ny lalana izay ezahan'ny rehetrarehetra tsy hoe zavatra vaovao ilay satria ny fivavahana maro samihafa na bouddhiste na kristianina na musulmane dia miezaka daholo ianao an'izany. Fa ny mahasamihafa azy kely fotsiny dia tsy adinontsika fa amin'ny tantaran'ny religion tamin'ny voalohany efa taona arivo mara dia miaraka ny ara-panahy sy ny science. Ary tonga amin'izany fenitra izany tsika amin'izao fotoana izao ny fiarahan'ny science sy ny zava-misy. Ohatran'ny mahavariana ihany angamba izany fa azo lazaina fa zavatra teknika io. Misy mantsy ireo namana maro mieritreritra fa ny zavatra atao dia ohatran'ny hoe magie. Ohatran'ny hoe raha misy roplanina zao misy tsy mety ao anatin'ny motera nefa ny ampanidinana dia afaka ataony manamboatra an'izany na tsy ao anatiny ary ianao raha ohatra manana ny teknôlôjia. Za tsy miteny hoe ilay mécanicienne miaraka ao fa ny olon-tsotra ohatranà na ohatranareo dia rehefa manana an'izany fahalalana izany dia afaka mamerina an'izany. Toy izany koa izao nareo manao film na manao sonorisation amin'ny zavatra lazaika raha sanatria tapaka ny fandraisam-peonareo na ny fandraisana sary dia misy teknika araka ny isa andihana isa ampiasaina mba hampiverina an'izany aingana amin'ny laoniny.
ary io développement ny conscience io dia tena zava-dehibe amin'ny tany amin'izao fotoana izao satria ny rehetrarehetrany a dia miezaka manao an'izany daholo. Ny tsara ho fantantsika malagasy io a dia averika an'indray a fa ny fiainantsika ankehitriny a dia vokatry ny lasa efa namany vita iny ka tsy izay ihany nefa izy fa ny fiainantsika ankehitriny a dia vokatry ny ho avy. Izany hoe raha mieritreritra lozy sy mieritreritra zavatra tsy mety fontsika dia io zavatra eritreretintsika io no tonga amintsika. Ary Grégory Grabovoi dia nanao tezy na doctorat mikasika izany zavatra izany, tsy hoe tezy fotsiny ara-taratasy no nataony fa nanao izy fitaovana izay afaka midémontrer sy manambara an'izany. Ary io ny olona rehetrarehetra afaka mijery an'izany daholo rehefa mijery ny sitiny nareo na ny zavatra soratany. Betsaka ny zavatra nataony mba hanavotana sy hampandroso antsika olombelona. Ary eritreretika fa isika malagasy misy ihany ireo fanetomboka nianatra an'izany fa zao izy ity vao tena atao hoe fifanakalozana mivantana karazana séminaire mihitsy zany mandritry ny 3 andro manokana ary manasa antsika rehetra ho tonga amin'izany. Tsy hoe isolo tena ny dokotera fa reo manana ny santany asany ny chirurgien manana ny santany asany fa ny zavatra vaovao zao dia zavatra vaovao tokoa mba ahafantaran'ny olona iaina fa eo ampelantanany sy takany izany atao hoe fahasambarana sy fiainana mirindra izany na dia sarotra ny zavatra ataony. Na dia ny zavatra tsotra fotsiny ary ao anatin'ny andro anankiray ianao dia mieritreritra hoe zaho ary amin'ny zavatra za hanao an'ry zavatra ry. Tokony hanana ny fitaovana mba ahafahana manantanteraka an'izany hantsaka ny tsi-andavana. Manana tanjona ianao dia tantarainao izany ary tanterahanao satria ny fiainanao dia milanao kanefa izay fiainanao milanao izay koa dia iarahanao amin'ny fiarahamonina. Izany rehetrarehetra izany dia midadasika be. Misy fampianarana mikasika ny ankizy mbola tsy teraka akory ary misy koa ny fampianarana ahafahana manao synthèse aingana dia aingana ny zavatra miseho amin'ny fiainana. Indrindra hitanareo fa nareo mpanangona sy mpanao vaovao dia mila manana esprit synthétique tena ambony dia ambony ary aingana dia aingana. Izany nefa tsy ho araka reo raha tsy manana ny fitaovana sy ny teknôlôjia nareo miaraka amin'izany. Ka dia manasa anareo rehetrarehetra mba handalina an'izany ampitiavana amin'ny fifaliana sy ny fahasambarana satria izany no anjarantsika olombelona. Andriamanitra tsy nanao antsika hoe mahantra anareo. Andriamanitra tsy nanao antsika hoe ao nareo fa bady lahy ao. Misy antony manokana amin'ny toe-drazam-pirenena amin'izao fotoana ve nanaovana le séminaire dia maninona hoe eto Antananarivo nanaovana hoe izy andoavam-pola ve? Le séminaire dia niseho amin'izao fotoana izao satria zao zay vao afaka mandeha satria teo zay mbola niasa ary zao zay malalaka. Io séminaire io tsy atao ihany eto Antananarivo fa atao any Toamasina. Raha naharitra elaela angamba izay dia mety hoe nanao tany amin'ny faritra maro samihafa fa betsaka ihany ireo voakasika amin'izany. Ny firenena dia oka tsy adinontsika fa ny firenena dia itsika tsirairay. Ohatran'ny sela ao anatin'ny vatantsika no mampamisy antsika ohatr'izao dia manana sela maro tsika. Raha ohatra marary ireo sela ao anatintsika ireo dia tsy hovanona ny fomba fijerentsika. Ary zay malagasy zay teraka tamin'ity tany ity zay tsy hoe teraka fotsiny ohatran'izao zay fa safidinay ny teraka eto ary safidinay nahatonga anay nanao an'izao amin'izao fotoana izao satria eritreretinay fa io fotoana izao no ilaina hanondrotra ny rehetrarehetra. Araka ny lazaiko tsy hoe voalohany izao no natao fa misy malagasy betsaka miaraka manao comme aminay mandinika sy mandalina ny zavatra io. Donc tia formalisation, matérialisation na zavatra efa nitomboka efa ela.